taorina ny fanambarana izay nataony filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina indray kosa dia mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra ataony mpanao politika entina amahana ny krizy. Anisan'ny sosi-kevitra arosan'ny ampahany amin'ny mpanao politika ary moa ny tokony hanomezana fahefana feno ny Prime Ministre. Anisan'ny manohana n'izay sosi-kevitra izay moa Andriamatoa Norbert Razafimbelo avy amin'ny fikambanana Favorisy Andriamatoa Henri Le Cacheur Parlementa CST. Tsy amahan zay ataoko hoe solution iny propose ndraiky tsy amahan zay olana zay raha mbola ohatra ka mbola eo ihany ny président Andry Rajoelina satria miantona lasa juge parti izy ka aminay very fiombonanay zay hoe tokony omena avy hatrany tonga dia atsipy any amin'ny Prime Ministre Birzika ny fahefana feno raha ilaina hiaraka mandinika amin'ireo mpanao politika sasatsasiny amin'ny fitantanana nyity firenena ty par-patokavana ny hoe amin'ny 4e république na nouveau président satria amin'izay izy ary isaorany manokana izy miteny izy fa hoe anoho ny tombotsoa ambonin'ny firenena ka ararotinay hoe tena zay tokoa ngamba ny vaholana tokony miataka kely izy hiavy hatrany omena ny i Premier Ministre Omer Berzika ny fahefana ka zay toy ny andrasany mpanao politika rehetra zay fanapahan-kevitra zay dia feno tanteraka amin'izay ary mino aho fa tonga amin'le hoe neutralité amin'izay ity fitantanana ty ary hiafara amin'ny fifidianana mazava neutre ary mangarahara. Ankehitriny efa an'izay toa ohatra mahita fa andeha amin'ny lalana tsy mitondro zotratsony ny filohan'ny tetezamity zay misy ankehitriny ka raha izay no misy dia tokony araka amin'ny favorise zany androvotra ny tetezamita dia hitondra ny tetezamita tena izy ray hijery tetezamita tena izy araka amin'ny zay tetezamita tena izy zay rehefa tsy ho tanterahany zay dia amin'ny plein pouvoir ny Premier Ministre.